vahiny aizina malanantany ary misy biky manarona ny firenena fa anao kosa mibosany tarapaza fandaharana tsisy atosainy médiation tonga soeto amin'ny fandaharana mamonaondratsika tokolasy tomovavy miravantsika rehetra manaraka izao fandaharana tara-pahazavana izao ingeny mba hitondratra hazavana ao antsika tsirairay avy a ny zavatra rehetra izay totosintsika eto manana vahiny mitsongena manokana sika tongeta reny mpianakaviana anankiray izay mafatrapo tokoa izy tia tsy izany fa i Fredina Ravonjyarivelo mirabanao tompoko tongeta ao amin'ny plateau tara-pahazavana fa miaraka aminao eto azy saloera zakamanana eto amin'ity plateau ny tara-pahazavana ity ary miaraba nareo rehetra izay mijery anay amin'ity andro androany ity mino tokoa fa andray fahazavana avy any an-danitra isika rehetra amin'ity fotoana iarahantsika eto ity anio dia hijery no hevitra goavana isika goavana moa zay satria resaka tena manandanja tokoa no jerevantsika momba ny zanaka izany ilay meniky ny aitsika manomby aloha izay nefana dia analaka fanadihadiana zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny fananana zanaka isika malagasy ohatra dia manana teny hamaritana tsara azy dia ny hoe faramanjimby taranaka menaky ny aina sy ny sisa izany no midika fa manana ny lanjany manokana eo amin'ny fiainantsika ny zanaka ireo kristiana dia milaza fa lova avy amin'ny Jehova ny zanaka ary izany raha teo no voarakitra ao amin'ny soratra masina ireo zanaka kosa indray mirehareha amin'ny fananana ray aman-dreny ireo nahitana masoandro isika malagasy ihany misy hery-miasa mangina tsy haitoaina mamatotra ny ray aman-dreny sy ny zanaka ka mahatonga azy ireo ho tafaka ambanatrany eny fa na dia misy aza ny fisarahana vokatry ny toe-javatra maro samihafa mety hoe ny finarana izay rataoviny zanaka ohatra na ny fivoahan'izy ireo amin'ny fanambadiana na ihany koa ireo iraka eo amin'ny sehatra ny asa izay sahan'ny ray aman-dreny fa na izany aza ny fantanina mipetraka dia hoe samy manana ny adidiny sy ny andraiky ny ve ny ray aman-dreny sy ny zanaka eo amin'ny livon'ny tokantrano ary inona no andraisan'Andriamanitra tamin'ny namoronana azy ireo arak'izay fanadihadiana izay dia mahafinaritra tokoa ny manana zanaka ahoana no fanambaran-tsoratra masina mikasika amin'ny zanaka Fredina raha ny soratra masina no resantsika dia mazava mihitsy ny fomba filazany baiboly ny amin'ny fanomezana sarobidy ny zanaka zao no voalaza ao amin'ny salamo fa 7:1 ny anjiny ny fahatelo indro lova avy amin'ny Jehova ny zanaka maro tambony ateraky ny kibo tahaka ny zana-tsipika eo an-tanany mahery ny zanaky ny fatanorano sambatra izay mamely ny zana-tsipika na amin'ny reny tsy menatra ireny raha mifamaly amin'ny fahavalo eo am-bavahady ho amanokana dia resirahatra salohy fa tena fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra mihitsy ny zanaka tena tao anatin'ny planin'Andriamanitra hatrany-ampiandohana ny sin'ny zanaka ary tokony havelomberentsika ray aman-dreny amin'ny ankizy fa sitrapon'Andriamanitra nahatonga n'ireny zaza ireny ho ao atokantranontsika milaza anao teo Fredina fa tena sitrak'Andriamanitra tokoa nananana zanaka ao anatin'ny tokantrano anankiray tena planin'Andriamanitra tokoa izany inona no antony hanomezan'Andriamanitra zanaka raha nivotra ho antsika rehetra niteraka nanana zanaka manana izany tombontsoa izany hoe misy zanaka ao atokantrano dia samy mahatsapa isika fa mitondra fifaliana tsy hay vidiny tsy hay lazaina ny zanaka marina fa mety mahita isika hoe misy toetra n'ireo zanakitsika izay heverintsika hoe tsy mifanaraka amin'ny heritrerintsika kanefa dia izany indrindra no andraikitry ny ray aman-dreny ny anitsy
ny fiainan'ireo zanaka izay lova napetraka Jehova ho antsika ireo. Tsy homenatra isika manana amin'ny zanakitsika fa indrindrindrindra ananantsika fifaliana voalohany indrindra kanefa koa ametrahan'Andriamanitra antsika na iandraikitra lehibe dia nitaizan'ireny zanak'ireny ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy eto tany ihany mantsy ny anomezan'Andriamanitra antsika ireny zanak'ireny fa lova izay hoentintsika ho any an-danitra koa ireny zanaka ireny. Koa izany noho izany dia manana adidy sy andraikitra lehibe isika ray aman-dreny. Kanefa koa ianareo zanaka, zaho koa zanaka dia manana andraikitra amin'ireny ray aman-drenitsika ireny isika. Zay indrindra tiako hidirana Fredine hoe ray aman-dreny foana no manana andraikitra amin'ny zanaka fa ny zanaka kosa ve mba manana andraikitra amin'ny ray aman-dreny sa marina fa goavana saloy ny andraikitry ny ray aman-dreny izay manana zanaka satria tsy hitaiza azy olombaniny eto amin'ny firenena fotsiny ireo ray aman-dreny ireo fa indrindrindrindra hitaiza azy araka ny voalazantsika ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Mazava dia mazava ny andraikitra homenan'ny ray aman-dreny kanefa koa dia izao misy andraikitra ho an'ny zanaka araka ny voalazan'ny Exodosy 20:9-12 dia izao ny andraikitra voalohany zanaka dia ny fanajana ny ray aman-dreny. Zao ny voalazan'ny Exodosy 20:9-12 manajana fa ianao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitrao ho anao. Ilay fanajana ny ray aman-dreny zany dia tsy hoe satria ray aman-dreny izy fa antoka mba azahoany ny zanaka miditra any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fanajana ny ray aman-dreny dia iveriko fa tena manan-danja mandritry ny fiainana indrindra raha mbola velona ireo ray aman-drenitsika ireo. Ny fanajana ny ray aman-dreny no didy voalohany izay manome teny fikasana dia ny andovanana ny fiainana mandrakizay. Ilay tany izay omeny Jehova dia ny Jerosalema vaovao izany. Ny fanajana mantsy dia iveriko hoe fanenim-pitiavana sy fikarakarana ny ray aman-dreny. Indraindray io fikarakarana ray aman-dreny io dia tena mila fandavan-tena sy fahafoizan-tena mihitsy indrindra fa rehefa antitra izy ireo. Ilainy ny mandray tenim-pitiavana, ilainy mahita hoe io ianao fampikarakara azy ary rehefa marary izy ireny dia maeo atsika zanaka no tena zava-dehibe indrindra ho an'ny ray aman-dreny. Ny fikarakaraatsika azy, ny fanomezantsika sakafo mahasalama ireny dia fanenim-pitiavana sy fikarakarana. Tena miakatra manokana ho atsika zanaka araraotsy ny fotoana mbola nanantsika ny ray aman-drenitsika fa tena fitahiana ho atsika ireny ary tsy diso mihitsy ny Baiboly manao hoe ajao ny ray sy ny reninao. Ny fanajana koa dia midika hoe tsy ampitongona ny tebiteby ny ray aman-dreny atao izay ampilamin-tsaina ireny ray aman-dreny ireny ary ninona ataontsika zanaka dia izao aseholy fa hitondra fifaliana sy fitahiana ho an'ny ray aman-drenitsika tokoa isika. Izay saloha no fieverako ny hoe fanajana ny ray aman-dreny, fikarakarana, fanenim-pitiavana. Isika malagasy no hoe tsy zatra miteny hoe tiako neny, tiako mama kanefa dia mahafinaritra no miaino an'izany. Tsy amin'ny SMS ihany fa lazao aminy mihitsy hoe tena tiako ianao neny, tiako ianao mama, mahafinaritra any mikarakara anao. Indraindray na manahirana aza dia mahafinaritra izany.